Ry pretandrazana malala, misy fotoana ao anatin'ny tantaran'ny firenena no lasa fahatsoana ny mangina. Ary Madagasikara dia ao anatin'izany fotoana zany androany. Satria tsy resaka fisamborana tanora vitsivitsy fotsiny zao na koa resaka ny dosian'ny colonel Patrick Akoho, fa resaka lalina sy mazava-danja lavitra. Fa fanontaniana mazava no apetraka eto. Makaizy ty refondation tia dia aiza ny itondrany ny Madagasikara malalatsika. Noho izany dia ka fotoana za androany amelaperatra teboka anankiroa mazava. Teboka voalohany iverina amin'ny fisamborana an'le leader Gen Z za, inona no asehony inona ny dikany dia inona no lazainy momba ny firenentsika. Faharoa ny resaka manokana momba ny dosian'ny colonel Patrick, momba ny amafiny sy ny atsiprian'ny lohan-kevitra tokony ho fantatsika. Ty video ataoko androany tia dia ho lavo satria tia rapport de clarification. Dia manasanareo za izara anao j'aime i-commande koa dia aza misalasala mihitsy manaparitaka azy. Ny tantaran'i Madagasikara ao anatin'ny taona maro dia voamarika foana amin'ny fandraisan'ny tanora anjara. Tamin'ny 1972 dia nitsangana ny tanora nangataka fanovana tanteraka an'ilay rafitra politika post-kolonial. Nitsangana izy ireo ary nilaza fa tsy afaka mitotaka izao ny firenena. Ary noho io tolona io ihany koa no nahatonga antsika anana toerana iray manamarika ny tolom-bahoaka dia ny place ny 13 mai izany. Dia tamin'ny 2025 dia tao anatin'io toe-tsaina io ihany no nitsangana ny tanora ny takiany fiovana. Nangataka ny réforme totale ny constitution Gen Z dia nangataka ny fanajana ny droits fondamentaux koa. Ary mila zavaina amin'ny fahatsoram-po zany. Noho ny sorona nataon'ny tanora no nahafahan'ny colonel Michael mitondra amin'izao. Eo amin'ny fahefana colonel Randrianirina amin'izao satria ny Gen Z no niteny hoe stop Rajoelina. Ianao Michael Randrianirina eo amin'ny pouvoir amin'izao satria nisy lehilahy sy vehivavy sanandray ny riska ny tsangana niaraka tamin'ny tanora. Tsy tokony adiny mihitsy fa ireo miaramila avy any amin'ny CAPSAT reo dia nanatevy-daharana fotsiny. Fa ny vahoaka sy ny Gen Z no nanainga ny tolona. Dia izao no lazain'ny Alain Andry amin'seza amin'izany. Fatrany ao amin'ny CAPSAT tandremo. So vohodikodigny ao ny lohanareo fa ny vahoaka no nampiantso anareo hiaro azy. Fa tsy anareo ny voaka amin'ny hevitrareo ka nanongana Andriamatoanjo Rajoelina mitsoka. Fa izay civile nanomboka ny raharaha ary efa maty anao anan'izay maty voativitra izay maty voatako izay vao mivoaka ianareo. Aoka tsy vadika ny rasa. Nareo anankidimy ireo dia eo ankehitriny satria nisy olo-pirenena nitsangana ary tamin'ny vidinain'olona 30 sy ratran'olona misy ho 100 no mahatonga anareo eo. Ary ankoatr'izany nareo tamin'ny investiture nareo tamin'ny octobre 2025 iny dia nisaotra ny Gen Z nareo satria fantanareo tsara hoe avieza ny force politique anareo. Nanao miainy tsy ho zavatra nampifohan'ny Valala Bemandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana. Fantatra nareo tsara fa noho niza no afanareo mitondra Madagasikara amin'izao. Dia fantatra nareo tsara koa fa tsy élection démocratique no nahaterahan'ity légitimité ty. Vokatry ny rapport de force politique citoyenne io ary koa vokatry ny herin'ny vahoaka sy ny tanora. Saingindrisy na ny Gen Z na i colonel Patrick na ireo nitondra ny tolom-bahoaka tamin'ny 2025 reny dia mbola mihevitra fa tsy nahazo ny vokatra tokony ho azony ny tolona. Ararony be izy ireo raha mametraka fanontaniana hoe refondation ny institution ve no tedavitsika satria ny fiovan'ny endrika tsy midika hoe fiovandrafitra. Izany indrindra nahatonga ny Gen Z nanao an'iny revendication iny tamin'ny marche pacifique iny tamin'ny 11 avril 2026 iny. Dia izao indray ary ny lazan'ny Herzog momba an'izany. Araka moa zany dia nampivondrona ireo tanora izy ireo mba hiverina ampafantatra ny fitakiana teo aloha teny hoe fandravana ny rafitra maty rehetra. Ankehitriny izay dia nanomana hetsika iray ho fanairana ny namana rehetra ny vahoaka malagasy hoe mbola misy rafitra tsy mety ato ahafahantsika tena miroso amin'ny concertation nationale. Eo moa no natonga ny nangataka ny atao hoe pré-concertation ahafahana mametraka izay rafitra izay hiantsona ny hery rehetra mba azahoantsika feuille. Tsy sarotra ny angatahany Gen Z ny refond total ny institution corrompue dia ny pré
concertation mialo fa nahoana moa no pré-concertation de ty ary ny valiny eto de izany zany ny tena leo atsona aty am'le concertation nationale olona tsy voasedra ane zany olona tsy nandalo sivana ane zany fa olo namanamany zareo tendritendrenao efa mazava ane le manipulation batenenoa raisitsika zao le fivorian'ny tanora am'izao fotoana zao batenenoa hoe solontenany tanora avy aiza izy de izy any nanendry azy avy any fa maninona zareo ny tonga etantanimarivo milaza fa hoe misolotenany zao na misolotenany zao de rehefa avy eo antany io ny any amin'ny faritra raha nisy nanendry andreo zany ane le olana misy eto amin'ny firenena de raha fitintsika ny antony angatahan'ny G7 ny pré-concertation satria mbola opaky ny désignation ny représentant ny jeunesse ohatrany tsy fantatra mazava ny modalité de désignation an'ireo représentant des jeunes nareo ny ohatra fotsiny le avany voaimara reny ary tsy fantatsika mihitsy hoe iza marina no soloan'izy ireo tena nefa izy ireo no mandray fitenenana amin'ny concertation nationale mampiseholana lehibe zany satria tsy fantatra ny aspiration ireo tanora amin'ny faritra io mampisy rupture amin'ny réalité politique amin'ny faritra io sy ny discours mandritra ny concertation nationale izany no nahatonga ny G7 nitsangana ho an'ny tanora rehetra eran'ny Madagasikara ary koa ho an'ny hoavin'ny firenena ny eritreritra atsika rehetra hoe rehefa ny aly ratsoela de isy ny liberté d'expression totale nefa zavatra fa no hitantsika kehitriny tsy liberté d'expression tsony fa liberté de non expression de zay mahatonga an'ireo leader Gen Z akehitriny no samborona sy ny tazomina tany amin'ny brigade criminelle de ny accusena hoe atteinte à la sûreté de l'État de zay le formule magique be an'io fitondrana io isaky ny tiana ampanginina ny manifestation de io foana no recette atolony atsika atteinte à la sûreté de l'État foana tsy tapaka ary systématique io tena efa niala tamin'ny Rajoelina vetsika sa mbola ao ihany le fomba fitondrany dictionnaire iray ihany ve zany no ampiasain'ireo zay mandalo eo amin'ny fahefanareo rehefa miteny mafy loatra de mahazo menasy de mantanteny fa inona marina zany zany atteinte à la sûreté de l'État zany de andeha hodiny atsika kely zany satria isaky mihetsika tsika de io foana ny arosony zareo ao amin'ny droit pénal malagasy et atteinte à la sûreté de l'État de aseho ou infraction à double composante sûreté extérieure si sûreté intérieure fa ny tena mahaliana antsika kehitriny de ny sûreté intérieure izay ao amin'ny section 2 article 87 à 122 ao amin'ny code pénal malagasy averatsika ny littérature juridique tsy ho takonatsika eto ny atteinte à la sûreté intérieure de ahitana teboka maromaro araka ny table des infractions courantes du ministère de la justice voalohany les attentats contre le chef de l'État ou le gouvernement andao ary jerentsika de fanontaniana tsotra izy amin'ireo leader Gen Z no efa niteny ampabe maso hoe andehanao atteinte physique amin'ny PRRM tsy misy tsy nisy ny faharoa l'attentat pour détruire ou changer le gouvernement eto ndray aoka atao matitra tsy mitaky ny fiovan'ny gouvernement amin'ny herisetra ny Gen Z ny zavatra takiny akehitriny de ny fampiarana amin'ny vatana ny aspiration populaire tamin'ny 2025 iny fanavozana lalina ny rafitra politika rehetra tsy mitovy mihitsy zany amin'ny attentat anongana fitondrana ny fahatelo de trouble à l'ordre public eto koa marche pacifique no nataon'ny Gen Z ireo ancien exilé reo toy ny Faniry Soa sy Antel Maraparany de malala tsara ny atao hoe droit de manifester dans un état de droit mino fa tsy misy olona te hanapodika amin'ny firenena personne ne veut mettre le pays à feu et à sang de reo fitamborana an'ireo leader reo de mitovan'ny instrumentalisation ny droit pénal nampiasaina anakombonana ny vava sy aneriterena ny revendication légitime ndao atsony amin'ny anarany io zavatra io appelons les choses par leur nom mitarika dérive antidémocratique ny zareo ka ny tanora no anaovana enquête criminelle nefa ny attentat nataony de mitaky aradrariny ny refantiny système sy izay nampanantenaina tamin'ny tolom-bahoaka 2025 iny de mazava ho azy fa ny Gen Z de nitsamboriny brigade politique tsy no ny elika nataony
fa noho ny revendication pénale tsy tiany fahefana enona. Ny zavatra tena mampime dia tamin'ny 29 mars 2025 ny PRRM mananao an'ity discours ty discours momba ny tanora ty. Mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompon'ity ao rapitso fa tsy zahay io efa andeha retirety daholo zay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka. Avelao ny tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra an'io parti politique io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandela lakafa ny fitondrantsika, ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Tsy azo atao mihitsy no miteny an'ny tanora hoe midira politika, nefa 3 herinandro aty aoriana dia enjehana ary zareo. C'est le paradoxe éternel du pouvoir, promesse d'ouverture dans les discours, nefa fermeture dans la pratique, concept mahavariana marina. Ny antsoantso hoe participer, fa kosa tsy mahazo manao rapport de force. Horakorantsika hoe exprimez-vous, fa indrindra aza miteny ninninina. Appréciantsika hoe engagez-vous, fa uniquement en silence. De raha dikatrotra zany de écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que vous entendez. De io foana hatrany no olana, le respect de la parole donnée, monsieur le PRRM. Régime refondation antisana, de manaiky ny jeunesse, tant que la jeunesse est contrôlée. Rehefa manomboka autonome de tonga de miova le endrika, lasa rapport de force le izy. De rehefa tsy manaiky tsono accessoire de communication Gen Z, de voasazy. De mipetraka amin'ny fantaniana tsy misy famolavolana. Efa tafiditra ao anatin'ny régime autoritaire vetsika. Amin'ny farany tsotra ny message adressé à la jeunesse, sois jeune et tais-toi. À faire quoi? Sois jeune et tais-toi. Zany ankehitriny monsieur le PRRM manoreny olona ao ambadika an'le grand appel à l'engagement ataonareo. De rehefa misy mitikera io refondation io de argument tokana foana anao verimbereninareo. Satria tsy nahazo poste. Raha ny tena marina de tena niveau 0 de l'argumentation politique. Hita mazava tsara fa misy pauvreté intellectuelle mampiahiahy ao anatin'io fahefana io. Satria ny ao anaty logika anareo zay olona mitsikera de voatery olona kiva satria tsy nahazo toerana. De midika zany fa aminareo ny fitiavan-tandrasana de ny fitiavan-tseza sy ny fitadiavan-tseza. Ny faneho-kevitra ara-politika de verinareo fa fangatahana ministera. Fa ny tena marina monsieur le PRRM, ny olona miteny rehetra tsy matahotra mihitsy ny overseza, fa enao no matahotra. Enao matahotra sy mamikitra tsara am'le toerana sy le seza. Bref, nareo amin'ny fitondrana io tena matahotra overseza. De misy zavatra hafa koa mampanay ankehitriny. Repartisan an'ny fitondrana atao hoe bandeau rouge reo de manao démonstration de muscle miaraka amin'ny discours virulent mampatahotra manoloan'ny Gen Z. Raha misy raha mandrika eto anareo Gen Z tsy fosika tsy nontraka reo, nareo no responsable voalohany. Mandehanareo Gen Z vidéo ty na fala nareo na tsy fala, na tianareo na tsy tianareo, anareo tsy mazavazava, anareo tsy marina. Averinako tsara, nareo Gen Z milaza hoe andeha hidandalambe varavana ny assemblée zao io patata io, anareo tsy marina. Ataova anaty lohanareo fa io tsy mitovy président Rajoelina ndraiky président Ravalomanana, io président ao io présidentsika colonel Mikael tsy mitovy. Tsy mitovy. Reo sasany ny président tsy basy, ty président manana basy. Iza moa io ranga manamaivana ny fakahalana io, banaliseny mihitsiny le haine. Fa iza moa io ranga manao menace directe ny Gen Z io. Fa iza moa io ranga mitady ampisarabazana malagasy io. Inona loatra io? Milice politique? Police idéologique? Sa ve hoe armée éthique? Ny ataon'io ranga io de manao incitation à la haine. Ajanony menace ataonareo amin'ny Gen Z io. Ajanony tanteraka. Bandeau rouge manao discours irresponsable
ary trouble manifeste ny ordre public, incitation à la guerre civile. Araka ny voafaritra amin'ny article 91 ny code pénal malagasy. De ny ataon'io bandeau rouge io de atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur le PRRM, reste une responsabilité anareo garant en unité nationale là, c'est une unité politique. Rappelez va l'ordre en partisan anareo. Madagascar de ray, tsy azo sarana, un et indivisible. Averiko fandroany, Madagascar de ray, tsy azo sarana, un et indivisible. De ankehitriny zana eno an Gasikara lasa hoe Nelson Mandela hony ianao. Bikakany ianao. Fa rehefa mivoaka ianao de matofolo. Dia na tsy ary fa misy malagasy mijaly ao. Na tsy ary fa misy malagasy ory ao. Dia na tsy Andriamanitra ianao lasa missionnaire. Inona ma missionnaire anao satria iandro lehilahy. Ny mission anao androany dia hitondra fanavoazana Madagasikara. Anisy ireo mibitibitika rehetrarehetra. Mpambaraka ny fomba ofisialy. Fampona amin'ny araka Afrika Atsimo. Fa io no atsosika hoe Nelson Mandela Malagasy. De araka ny tenen'ny Gasikara, monsieur le PRRM, atomboy ary le maha Nelson Mandela anao. Voalohany raha tena fanarenana ny firenena no tanjonao de atomboy amin'ny dissolution ny institution rehetra zay gangréné par la corruption. Faharoa, raha tena Nelson Mandela Malagasy ianao de ajanony propagandinao io pré-campagne ataonao io de apio anatin'ny feuille de route une clause de non-participation aux élections présidentielles. Ary atao voatry Nelson Mandela izay mandat ray ihany no nataony. Mandat ray ihany izy de niala. Fotoana misy anareo de ndara maka retraite, nareo ihany ny teny azany tamin'ny 29 mars 2026 iny. De fahatelo, raha ianao Nelson Mandela Malagasy père de la nation arc-en-ciel, de s'assure partisan anao reo izay tsy mitsahatra mampizarazara amin'ny Malagasy, mikonokonona hitarika guerre ethnique ao Madagasikara. Madagasikara de ray, tsy azo sarana. Madagascar est un et indivisible. De andeha ary isika iresaka ny raharahany colonel Patrick andray. Araka ny fantatsika de nisamborana i colonel Patrick tamin'iny 16 avril 2026 iny. De tsotra ny fanontaniana, gaga tokoa ve sika tamin'iny fisamborana iny? Ny valiny? Tsia. Fa nahoana hoy nareo satria colonel Patrick mihitsiny no nilaza tamin'ny 8 février 2026 iny hoe tetavina ho samborina izy. Tsarovy fa ny nomination ny directeur de la doléance de abrogé son motif tamin'ny 20 janvier 2026. De fanontaniana voalohany, nahoana ny présidence ny tsy mbola ny teny mazava hatramin'izao momba n'io abrogation io. Fa maninona no misy an'izao opacité zao? Araka ny déclaration colonel Patrick de sany antso opérateur économique karana izy ary comme par hasard de nesorana tamin'ny toerany teo izy. Raha manana zavatra hipangana azy ny fahefana de lasa mazava. Aseho amin'ny atota taratasy ary ekeo apabe maso fa aza atao anaty aloka. Andeha ary tsika hijery ny zavatra nolazainy tamin'ny 8 février 2026 iny. Rivoaka malagasy pretendazana. Nanapa-kevitra ny tenako hiteny aminareo androany. Ny antony no ny fiarovako ny eko. Miteny aho voalohany indrindra todika aminao Andriamatoa colonel Mikael. So de mba fahatsirara le izy efa harcèlement ny ataonareo anahy. C'est la 4e fois tamin'ny Christmas natao enquête fa zao teneniko anareo vahoaka. Hoe lazaina nanonga-panjakana. 2 semaines après, lazaina fa miresaka amponao politique. 2 semaines après, tebana fa lazaina fa nampiantso entreprise lehibe ton doléance. Zao indray manambonina da général amin'ny gendarmerie no miteny amiko, rapa atsoy PRRM fa hosamboriny ala. Inona ho ny antony mon général? Anonga-panjakana.
tsy haiko tsony le izy ndray matofilo zao nizy ry vahoaka ampanatry tena lehibe ny lazako aminareo za dia mbola vonina nompo tanindrazana noho ny fiarovako ny haiko no natonga na nandony fianakaviako nanomboka afako maly laha tokana ny any ary za tsy anaiko noaviana ny resaka. Nilaza tamintsika Demelo colonel Patrick hoe harceleny PRRM. Ary hitantsika daholo ny ST mivezivezy teto amin'ny Facebook teto tamin'ny volana lasiny. Dia zao raha fitinana les mécanismes de pression psychologique et politique de niveau 1, l'isolement politique. De niveau 2, signalement politico-sécuritaire. De niveau 3, diabolisation et criminalisation politique suite à l'incrimination du procureur Narindra pour coup d'État. Ary las colonel Patrick tamin'ny 8 février 2026 iny fa ho samborana noho ny tentative de coup d'État. De noho izany dia averiko eto indray tena gaga ve isika ankehitriny? Absolument pas mihitsiny. Réfléchissons 2 secondes. Raha nilaza ny régime Mario Fondation hoe mikarakara coup d'État i colonel Patrick de ina ny intérêt an'ny colonel Patrick ilaza n'izany mialoha amin'ny refondation. De ao anatin'ny stratégie militaire rehetra ve nareo efa nahita hoe misy tafika miantso fahavalo hoe attention atakeko nareo andeha anaviko zay miomana. Aleo saratsaina ne tamin'ny 2009 reny i raha Joela miantso any Ravalo manana hoe tandrema ela fa anaova coup d'État andraso akakapisady zay de anafika amin'ny palais présidentiel rehefa aveo miomana ela Ravalo. Aleo saratsaina tamin'ny 1945 ny aleiteny any Hitler hoe miomana fa zay anao débarquement any Normandie tsy mitombona mihitsy situation loufoque situation ubuesque absurde tanteraka. De ho an'ny stratège digne de ce nom ny effet de surprise no tena décisif. Ary tsaroviko fa nandritry ny transition HAT tamin'ny 2011 de nisy ihany koa ny filazana fa Andry Rajoelina de tratra ny tentative d'attentat à la bombe. Fantatrareo ve izy amin'ny porte-parole ny gouvernement tamin'izany? Un certain Roly Mercia. Fantanina tsotra no apetrako. Move zany par hasard. Tika mandalo transition ty de monsieur tapaka ny menace, ny complot, ny scénario de déstabilisation amin'ny didina ny président non élu démocratiquement. Rehefa misy ny transition zany ao Madagascar de ny suspense sécuritaire zany ao anatin'ny décor foana. Mila ennemi dramatique zany ny pouvoir mba hanamarinana ny régime ny. De lazaiko mazava fa tsy miombon-kevitra amin'ty refondation suspecte ty za. Ary tsy miombon-kevitra amin'ty silence obligatoire ty koa za. Fa tsy maniry ny fahafatesan'ny PRRM io za. Ao anaty combat politique zany de tsy maintsy misy ny éthique, misy ny dignité humaine, misy ny limite de misy ny déontologie. Azo atao tsara ny miady hevitra nefa tsy miantso loza. Azo atao tsara ny manohatra fahefana nefa tsy mandany soatoavana politique. Fandeha tsika hiverina ny kahany colonel Patrick. Tena hita mazava zao fa taux coupable d'intégrité criminelle, de délit de transparence démocratique, ary anticorruption suspecte no eloka any enjehana any colonel Patrick. Ny tena elokany de le izy tsy nanaiky ny pratique mafieuse du pouvoir. De anao confidence aminareo za teo amin'ny elanelan'ny 20 janvier sy 8 février 2026 de niandry nouvelle nomination i colonel Patrick. Niandry nouvelle nomination izy à condition hoe manaja mafy ny pratique ny pouvoir. Manaja mafy ny obligation de réserve. Afaka manontany any Christine Narazana Mahasoa nareo momba ny piste de nomination io. Fa fantatranareo fa i colonel Patrick de tsy manaiky manakombava amin'izay hitany. Nilazanao izy tamin'ny Rajoelina, nilazanao izy tamin'ny Ravatomanga, ary mbola milazanao izy amin'ty refondation an'ny colonel Michael Laty. Ary fantatsika ny toyiny. Fatandremo raha mbola tsy voatsara izy de présumé innocent.
principe fondamental zany. Tsy maintsy ajana tanteraka ny droit de la défense. Ary manantenitsika fa mbola ao anatin'ny état de droit Madagasikara, fa tsy ao anatin'ny état semi-totalitaire où la justice est instrumentalisée politiquement araka ny efa nampitandrema mifaniry soa. Raha ohatra zany manao ny asany tsara ny fitsarana, saingy tsika moa malala le fitsaran-doza, tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy fa manao zay asa mapetipety ny fitondrana, de forsena gadraina fotsiny ny olona tsy melika, forsena lazaina fa matoky anao zay madame ministre de la justice fa tsy ao anatin'ny démocratie pénale na justice partielle et sélective na koa hoe transparence illégale. Ry prétendrazana malala, inona ary ny point commun ny leader Gen Z no samborin'ny IBC sy i colonel Patrick? Ny point commun de ny refus, zany hoe ny fandavana ny tsy fanajana ny parole donnée, ny fandavana ny andevenana ny refond total ny institution rehetra, ny fandavana ny anaovana ny concertation nationale anaovana resaka fotsiny tsisy lanjany, ny fandavana ny lutte contre la corruption atao slogan fotsiny, de ny crime itovizan'izy ireo raha tena jerena marina de ny fitiavana tandrasana mihoatra noho ny fitiavana intérêt personnel. De ny crime iresany de ny safidy ny tandrasana izy fa tsy ny safidy ny fahanginana. Avoa izy ireo. De ao anatin'ny tantara de misy foana ny version maro de anjaranareo ny safidy ny version inonareo. Fa misy zavatra ray tsy miova, ny marina tsy mba maty. Ka ho anareo tanora, aza manontany hoe inona no place omenanareo, fa manontany hoe inona no trasy tianareo apetraka ho an'ny hoavy ny firenentsika, ho an'ny génération future. Ary koa ho an'ny Madagasikara malalatsika, Madagasikara tany drazana, tany sarobidy, masina sy soa.